Sy adidina ny tanàna Antananarivo, isy ny fampitam-baovao mahakasika ny asa vita isan-kerinandro. Cybercriminalité, angam-piasa rehefa tranga mety manohina ny fitondrana. Fanadinana CEPE, mora ho ireo mpiadina. Ankafaliana tompoko lay sy tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matonaly izao tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Manomboka amin'izao dia tsy atao tompotrano mihono intsony ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra momba ny zava-misy sy ny fampandrosoana eto anivon'ny tanàna izay tantana ny ramatoaben'ny tanàna Laura Valomanana. Isy ny fampitam-baovao isan-kerinandro araka ny vaovao izay nambarany satria empaka ny honohono sy ny tsao izay mandeha fa hoe tsy mahavita raha ny ben'ny tanàna nandritra izay nitondrany izay. Mirado Benjamina sy Tahiriniana Ranarinirina no mitatitra izay vaovao izay. Manana ny satamfe azy ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy misy anjara ho an'ny didy jadony eo anivon'ny fitantanana satria misy ambara tonga andrafitra izay tsy maintsy arahina. Nandritry ny fepotona ny asany dia ny sosialim-bahoaka sy ny fanadiovana ny tanàna ny tena ny mason'ny ben'ny tanàna Laura Valomanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Araka ny zavatra misy eto amin'ny tanàna Antananarivo moa dia be dia be ny resaka mandeha sy fanaratsiana. Nefa n'izany ny tena hitako hoe mampiomehy ihany izany satria ny samy malagasy dia tokony mahay miray intsika rehetra anarana Antananarivo. Tokony mampiseho fiaraha-miasa ihany koa fa tsy zavatra voiziny olona etsero lainga rehetrarehetra io dia ataontsika lasa mifanaratsika samy malagasy. Ny commune urbaine Antananarivo dia tena nisy ny ezaka. Nisy ihany koa za manokana dia tiako ny manakaiky amin'ny vahoaka miaino azy amin'ny zavatra tokony ilaina. Tokony mipetraka ny disiplinina, mahay mifanaja tsika satria renivohitra ity. Izay ataoko foana hoe nafinaritra mihitsy nametraka an'ilay teny hoe sohiombona amin'ny malagasy satria tsika malagasy anie dia samy eto daholo renivohitra ity. Izany hoe Antananarivo renivohitra zany izay manana ny sata manokana Antananarivo renivohitra amin'ny maha kapitala azy. Tsy ny kely soroka ny ben'ny tanàna nitady izay mahasoa na dia ny ezahana no sorapotaka hatrany aza. Tsy manidy varavarana ny tenany amin'ireo rehetra mikatsaka izay ampandrosoana ity arivo ity izay soa iombona ny malagasy rehetra. Fa nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanano gazety ny avy anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Niany no tariny ramatoa ben'ny tanàna Laura Valomanana nampahafantarana sy nanomezana fanazavana mahitsy momba ny fako ny fanadiovana sy ny fitantanan-draharaha eny antoerana moa izany. Mitatitra ny izay vaovao izay hatrany Mirado Benjamina sy Tahiriniana Ranarinirina. Zary lasa atao resaka politika ny fandrofana ny fako eto Antananarivo. Ezahina ilika any amin'ny commune izany ary dia milaza ho mpamonjy ny tanàna avy eo ny fanjakana foibe. Misy anefa ny lalàna mifeny fandrofana ny fako eto arivo. Raha izay eto any anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manokana mahakasika ny resaka fako dia efa niezaka izay nanao ny andraikitra araka ny lalàna mifehy antsika. Misy zany amin'ny resaka fako manokana, misy ny décret 2011/155 na mafisy ny fitondrana tamin'ity 2019 ity article 78 izay mahakasika ny samova manokana. Izy io zany ny samova no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaterana ny fako miala eny amin'ny baka ny zordira izay asian'ny commune ny fako mitatitra anazy any Andralanitra. Raha ny commune manokana amin'ny resaka hoe vola omena ny samova dia manantanteraka an'izany. Tsisy mihitsy vola miantona aty amin'ny commune na ariary ary tsy voaloha izay tokony ho anjaran'ny samova. Ka ny tiako anentanana zany hoe efa manao zao ny commune ny manao ny ezaka fanadiovana anaterana ny fako eny amin'ny any amin'ireny bakana ordure reny dia manentana zany ny tompona andraikitra izay voakasika mba hitatitra ny fako anala nyreny eny amin'ny toerana misy azy reny anatanteraka ny andraikiny ho toditsoama tsara ny Andralanitra izay fantatritsika moa rehefa tsy mandoto ianao dia efa manadio aokontsika rehetra mba samy anaja an'ilay tanàna satria soa iombona ny malagasy ny Antananarivo renivohitra araka izay lazainy ben'ny tanàna foana.
Ary ahoana kosa ny momba n'ilay famerana ny toeran'ny mpivarotra sy ny teraka resabe andro vitsivitsy lasa zay. Ny instruction namena fotsiny ho an'ny boriboritany rehetra dia hoe ny arabe atao andehanan'ny tomobile ary ny trottoir atao andehanan'ny olona. Iny tsy hoe marque azosolona officiel ho atao an'ny rehetrarehetra na hoe sanatria hoe lasa atao autorisena ny mpivarotra mihitsy fa kosa rahantsika mahita ny zavatra nisy teto Antananarivo raha ny abetsaky ny mpivarotra izany hoe tsy maintsy nandalo étape par étape aloha ny fanalana mpivarotra satria tsy possible raha ohatra ianao androany dia hiteny hoe tsy azo hivarotana daholo eraka lalana rehetrarehetra io fa zavatra provisoire izay stratégie ny taon'ny boriboritany fahatelo fotsiny nentina nanatanteraka n'ilay instruction nomena hoe zao no tokony ho izy. Mikatsaka lalandavany mahasoa ny vahoaka ny komina Antananarivo renivohitra na dia eo aza ny fingafingana ara-politika atao amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny ekipany. Androany maraina ihany koa no nandraisany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny solitena ny paparay masina eto Madagasikara. Nifototra indrindra tamin'ny fampahafantarana ny fandahara-potoana jiaby mandritra ny fandalovan'ny paparay masina eto amintsika moa no antondiany ity solitena ny paparay masina ity izay tsy ahivina fa amin'ny herinandro avy io no atongavany izany filoha lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany izany. Mbola miradora Benjamina sy tahiriny anarana narmirena trano no teny an-toerana mitafitra izay vaovao izay. Herinandro sisa dia higadona eto an-tanindrazana ny paparay masina. Efa voalamina avokoa ny fandahara-potoana rehetra ho amin'ity vanim-potoana manatantara ity. Enin-kaja enim-boninahitra ny renivohitra Madagasikara andalovany sy andray azy. Efa vonona tanteraka ny tanàna Antananarivo amin'ny fiatrehana izany andro manandanja izany. Papa zany dia atao hoe amin'ny teny frantsy hoe délicate azonareo nga amin'izay. Tsy misy hoe andrasana amin'ny commune, andrasana papa amin'ny commune, andrasana commune amin'ny papa. Fa grande messe angeny ataony ety. Grande messe no ataony eto ho avy etaonany amin'ny province rehetrarehetra. Avy eto izy mbola ho any amin'ny izy mbola misy bebe ny programmany. Zay no ataony eto amintsika dia miara mifaly tsika mandray azy. Tsy maintsy misy ihany koa andraisan'ny madame le maire azy any amin'ny toerana andraisana azy any amin'ny cathédrale ohatra zany. Izy tsy maintsy misy fandamina loatra an'izay ilay izy zany. Zay amin'ny ankapobeny. Fa misy programme amin'ny ankapobeny fotsiny naterany teto satria maire magistrat de la ville manaja maire izy zany tonga teto nonsa mihitsy tonga teo nanaritra le programme mikasika an'izay. Zay misaotratsika fa tamin'ity androany ity dia zava-dehibe eo amin'ireo tsaiko madinika kadita kely satria ny tanterahana androany ny fanadinana CEPE ho an'ny taom-pianarana 2020 sy 2020 sy 2020. Raha ny nambaran'ireo mpiadina izay sendra ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity niany ity dia voalazan'izy ireo fa azoazo avokoa ireo lasa adina izay nisy eo tany amin'izany fanadina-panjakana izany. Tahaka izao ny taritra izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadina-panjakana voalohany tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity raha ny hita teny amin'ny fitoerana roa izay notsidihana teto Antananarivo renivohitra dia ny tao amin'ny LMA etsy Ampefilo sy ny tetsy amin'ny SFX Antanimena. Centre SFX zany annexe ny Antanimena ihany zany hoe tsy ombony ao dia alefa tily izy satria be dia be ny mpianatra manana CEP 6e mpiadina 1925. 1925 ny SFX CEG zay fa tsy CEG fotsiny amin'ny valo manomboka ny opération des problèmes de connaissance usuelle la récréation de tantara zay maraina zany dia ny ariva amin'ny toy amin'ny ariva indray tsika avy ao. Samy nanana ny nandraisany azy ny mpiadina nanoloana ny fiatrehana ny fanadinana CEPE. Tamin'ny ankapobeny dia nilaza ireo ankizy kely fa mora ny adina nivoaka tany amin'ny CEPE ary tsy nagnano sarotra loatra ny taranja tantara sy ny opération. Tsy vitsy koa anefa ireo nilaza fa nanana olana kely tany amin'ny taranja mila lesona be toy ny SVT na ny science de la vie et de la terre sy ny géographie. Mora aloha ny problème fa somary sarotsarotra ihany ilay calcul fa mbola misy zavatra tsy natao fa sisak'izay mora daholo. Tsy matahotra ka afaka. Ihany fa moramora dia ihany napatahotra na ny SVT
Nisy sarotra dia nisy tsy sarotra. Ny tantara aloha sarotsarotra fa ny problème sy ny opération mora. Dia ny SVT koa mora. Mba ho tsara ny loatra. Moramora sarosarotra. Problème ny tena sarotra atao. Moramora. Problème ny sarotra. Matoko afaka. Le problème ny tena sarotra. Akoatr'izay mora daholo. Mona tena afaka. Mora daholo. Misy mora dia misy sarotrarotra ihany. Problème. Sarotrarotra ilay izy. Misy mora dia sarotrarotra ilay izy ilay any ampovoambony. Nilaza ho nanana fanantenana ny ho afaka avokoa ny mpianatra izay niatrika iny fanadinana CEPE iny raha nanontaniana. Midika ve izany fa mora loatra ilay fanadinana sa ny mpianatra ny mahay? Amin'ny faran'ity herinandro ity dia ivoaka ny valin'ny CEPE raha ny loharano Vaovao. Aoriana kely n'izay ny valin'ny fifaninanana hiditra kilasy fahaenina na ny CEPE 6e. Ho hita eo araka izany ny tena hahabo ny fahaizan'ny zaza malagasy ankehitriny. Fanandritra ity fanadinana CEPE androany ity dia nanaraka zaza kely iray izay anisany nandray anjara tamin'izany fanadinana CEPE izany ny mpanagazety ny MBS nampisehoana ny fiainan'ny malagasy tsotra mipetraka eto andrenivohitra sy ny fiomanana amin'izany fiatrehana ny fanadinam-panjakana izany ho an'ireo tsaiky madinika. Tahak'izao ary ny fiainan'ny Augustin zazalahy raiky mipetraka eny Akorondrano eny. Oratsika gatrano. Zanak'olona sahirana io Augustin mipetraka eny amin'ny faritra Iva. Ankorondrano Andranomahery no anaran'ny fokontany misy azy. Taizandreny be io Augustin mbola samy velona any ny rainy sy ny reniny, saingy sahirana mitady ka tsy manana fotoana iarahana loatra amin'ity zanany raha tsy alina amin'ny raha vavy miasa. Raha matora zafy araka izany no mitaiza azy amin'ny atoandro, hifanampiany ny rainy sy ny reniny ary ny renibeny kosa ny fiantohana ny fianaran'ny Augustin. Sekoly tsy miankina iray ao Ankazomanga no namolavolany Augustin hatramin'ny Garabola ka hatramin'izao. Tanimbary midadasika no lalovany isan'andro mamonjy ny sekoly. Fotoana isan'ny manamarika any Augustin sy ny ray aman-dreniny ity taona 2020 sy 2020 ity. Hiatrika ny fanadinana CEPE izy, izay dingana voalohany eo amin'ny tontolo ny fianarana ho azy. Vonona tsara ny tovolahy, manana fanantenana ary manana tanjona eo amin'ny fiainany dia ny ho lasa polisy. Ny anarako za 17 taona. Anala CP amin'ity taona ity. Vonona tsara. Tsy matahotra aloha amin'ity fa tsihana tsara fa haiko. Zafy ny mamarazafy voalohany ary hanitokana ity zazalahy ity hiandronan'ny fanantenany rehetra ka tsy hitsitsiny mondro kely. Izy io mako dia kambana izy io azonao dia izy rehetra sisa azonao dia izy io zany kala kely tena kely izy nitazaiko zany taizazy mama miasa amin'ny zoniny azonao zany dia miala biasina teny natao hoe namenandre zavatra mafimafy reny foana izy dia nandeha dia nampianariny ray amin'ireny tery an'ilay fianarana izay misitery izy io hoe fianarana tsy hita hoe T1 ity na T2 ity na sala amin'izany za fa mikorotana be mihitsy dia tesitra ilay dadany hoe tena tsy mety zany T1 tsy fantatra hoe T1 sa T2 dia tsy mety amin'ny zazy io any fa zao za miasa eo kaikinina grasy eo ary reo olona reo dia olona azo fandrindrana fa alao dia hitako foana za manara-maso dia teo izy zany nampidirina T1 tao dia nampidirina teo io zazy io dia izy aloha tsy miredobly zany mihitsy fa tonga dia voaendriny hoe tsisa taona izy zany miakatra foana dia faran'izany dia gagabe zahay hoe ty zazy ty zany tena mianatra aloha izy rehefa avy mianatra izy dia manao an'izay leçon rehetrarehetra tonga be andrano tsy mba mampijaly eo zavykeliko fa bebe zako andeha hianatra efa manokana vola zany amin'ilay karama dia raha sendra zany ny akolaziny ko dia ohatr'izay raha sendra ray aman-dreny mbola tsy mandray vola dia zany tonga dia manampy
sarotra ny akolaziny rehetrarehetra zay zany za zao dia efa mifady anina mihitsy ary mivavaka mihitsy ny ako eo anatrehan'i Jesosy hoe Jesosy io io zany mba zafikely koa voalohany indrindra dia mangahatraka aminao sy ny famindramponao mba ameo saina matsiro Aogositra Jesosy ahafahany mifindra indray amin'ny kilasy manaraka izay mbola eo ambony. Tamin'ny 5 ora sy sasany ny maraina ny talata 17 Aogositra 2022 sakafo tsotsotra, vary sosoa sy laoka kely, nampiana dite sy mofo ho an'ny zanany, raha kafe kosa ho an'ny reniny. Io no nomanina nanafanakibo ny maraina mialohan'ny andeha. Naka fotoana manokana tsy niasa raha maton'oro reniny Augustin, nanotrona sy ny karakara ny zanany hiatrika ny fanadinana CEPE. Zaho mamana Augustin dia tsy miasa foana fa tsy niasa androany fa manatitra anazy aty ampianarana. Ny fifoazan'ny maraina zao dia fa ny fivany dia fimanany amin'ny fitafiana izy tsy mivaky lofa ny anazy hitany eo dia fa lasa izy. Dia andeha hody zao karakara ny sakafony dia fahajanona mihitsy izany aloha ilay raharahanay tsara dia karakara sakafony dia anatrany izy aty, anatra sakafony aty. Ilay akoho fidinany an-tsena ireny no maniny favahomanao. Augustin indray enjika tsy mba mandeha manana namana firy izy zany fa izy rery ihany. Tamin'ny enina maraina ny miala tao an-trano dia tongotra no niazona ny fitoeram-panadinana teny an-tanimena. Niandry ny fidirana toy ny ray aman-dreny rehetra niaraka tamin'ny zanany Ramatoinoro. Tamin'ny 7 ora sasany niditra tany an-dakilasy ny mpiadina. Ramatoinoro kosa niverina any an-trano nikropaka ny karakara ny sakafo aterina ho anjanany ratoandro. Natao niavaka ny sakafo nomanina ho an'i Augustin mba hitovizany amin'ny ankizy mpanala fanadinana toa azy. I Augustin zaza miramira nendrika sy falifaly lava ny fahitana azy. Mahatoko teny izy ary niporofony tamin'ny atrehan'ny tapany maraina ny CEPE izany. Mora le izy, mora kely ny an'ilay tanam-pianaranay ho afaka amin'ny fanantenana. Taratry ny fiainan'ny malagasy maro ny sombo tantaran'i Augustin sy ny fianakaviany. Iainan'ny akamaroan'ny ankohonana eto Madagasikara ny toy izao. Zaza mahay, manana nofinofy sy tanjona ho tafita. Ray aman-dreny te hivoatra sy anatafita zanaka, saingy tsy afa-manoatra fa tereniny zava-misy, miatrika jalim-piainana tsy ombia iova. Manana nofinofy mihitsy nofinofiko mba ho lasa polisy, postan'ny polisy. Zay nofinofiko. Eo amin'izay ako ny fanadinam-panjakana izay hatrany dia mpianatra zaza madinika miisa 750 no nomeny ny commune Ampitatafika sakafo tamin'ity niany ity. Izy ireo izay niatrika n'izany fanadinana CEPE izany. Etsika izay sambany no natao ny commune teny antoerana, natao indrindra analana fahasahiranana ireo ray aman-dreny sy ampitoviana ireo saiky zaza sahirana amin'ireo zaza mitovy amin'izy ireo. Germain Menjanahary sy Erzora Jaonarivony no teny antoerana mitatitra ny andindiny. Rehefa fotoam-panadinana tahaka izao no tena ilain'ny mpianatra ny fanohanana sy ny fanomezana fankahirezana avy amin'ny ray aman-dreny. Androany dia ankizy mpiadina CEPE miisa 750 no notoloran'ny commune Ampitatafika sakafo teny amin'ny ivitoeram-panadinana EPP faly arivo. Tanjona ny fanampiana ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Raha nanao bitsika tamin'ny commune Ampitatafika ny chef Cisco ny ona tamin'ny be ny tanàna dia niteny izy hoe raha misy azonareo atao amin'ireo ankizy manala CEP ireo fa fanampiana ho an'ny zareo ireo. Misy vitsivitsy maromaro ihany no tsy misakafo atoandro no ny alavirana, eo koa ny fahasahiranana. Dia tao anatina fotoana fohy, ataontsika hoe tao anatina 72 heures nanomanan'ny commune an'izao. Natolotra moa zany dia hoe vary dia miaraka amin'ny laoka bolety isorana be da be ny italian'ny CEG izay niaraka tamin'ny chef zapy nanome tanana anay mihitsy tamin'ny resaka effectif na ahafahana nandrindra ny izy moramora kokoa. Isan'ny olana goavana sedrain'ny sekoly ny antoerany ny sehatry ny fotodrafitrasa. Efa nisy ihany ny ezaka natao saingy tsy mbola ampy ho an'ireo ankizy mpianatra izany.
ny ambarana mana dia makasitraka ny fiarah-miasa amin'ny andriambatombe ny tanàna Radora-Parawelona ny tenanay araka ny ambarana ny sambany natao izao zavatra zao ary mitondra hery sy fahombiazana be dia be ho an'ireo ray aman-dreny faly ny ray aman-dreny ny ankizy tanjonay moa dia ny hoe mba tsara ny vokam-panadinana araka ny tanjona teo na eo ary ny olanay amin'ny fandraisana ny mpianatra hiditra eto amin'ny tsy fahampiany fotodrafitrasa dia mino zay fa tsy ola-jajanta ny fahaizan'ny mpianatra mianatra eto amin'ity CECD sy afenina zany eto fa 710 zao mpianatra nala fanadinana fa ny azonay raisina amin'izay dia eo amin'ny 590 ny efitrano tsy ampy ambaram-pahabe maso zany satria tsy hoentinay rereto zany fa ny CEC rehetra mihitsy sambany no nanao ity hetsika ity ny teo anivon'ny commune nambarany be ny tanàna fa andraikitry ny rehetra ny famerenana indray ny asany fanabeazana eto amintsika betsaka ny zaza mirenireny fahatany na voatery miasa no ny olana maro samihafa izay nandalo teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2020 atraiza tokoa moa no andraikitry ny fitondram-panjakana amin'izay fanabeazana eto Madagasikara izay. Ivadika lafim-baovao hafatsika aingam-piasa amin'izao fotoana izao ny rafitra misahana ny ady amin'ny cybercriminalité raha misy ny tranga mety manontoina ny fitondrana efa manomboka ny fikarohana an'ireo olona izay mitsikera na magnano ampamoaka momba n'ity fitondrana ity. Etsy ankilany ny efa nitombo ihany koa ny sampandraraha ny rafitra izay misahana n'izany ady amin'ny cybercriminalité izany eo anivon'ny ministera ny serasera raha ny fantatra hatrany dia maharay iray isan'andro farafahakeliny ny fitoriana izay voarain'izy ireo. Edena Eliano nanao fanadihadiana momba an'izay eo amin'ny sariny Erzora Jonarfana. Raha toka ny polisy-pirenena sy ny zandarmarie-pirenena no nanana ny rafitra misahana ny ady amin'ny cybercriminalité teo aloha ny tombo iray indray izany any anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity farany izay vao herinandro ny sokafana. Tao anatin'izay herinandro izay nahatratra enina ireo fitaranana voaray izay miseho amin'ny endrika maro samihafa. Misy fipetratakina ny trangana cybercriminalité indrindra ahafahana misambotra ilay olona voapanga omeloka. Raha ohatra zany raisitsika moyenne zany izy io mety nisy ray isan'andro ny tonga teo amin'ireo olona ireo moa zany nisy nanatitra ny taratasy izay niteneniko hoe fa misy eo amin'ny enina eo zany ny taratasy azo aloha hatreto izay anaovana ny fanohizana azy anampiana azy amin'ny fanampiana azy fitsirihana ara-teknika aloha ato amin'ny tandrify anay ary ho alefa eny amin'ny fampanoavana zany misy zany hoe mety raha hoe tsy misy an'izay le opa zay na resaka hoe tsy misy rehefa tsy mahafeno an'le eloka mahatranga ny cybercriminalité anazy izy zany dia mety tsy afaka alefanay fotsiny eny amin'ny fisarana zareo manontany zany zay zoany mikasika an'izay satria mety betsaka zany ny condition na le hoe fepetra tokony raisina mahafeno ny eloka anazy zay voalaza amin'ny na ny code pénal na ny code de la communication. La loi sur la cybercriminalité zafady. Tambazotra serasera isan'ny mampahazavana ny cybercriminalité ny Facebook hatramin'ny fiandohan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no tsikaritra fa nirongatra ny famoronana compte fake entina anaratsiana olona indrindra fa ireo candidat mpifaninana. Hatreto aloha ny tsikaritra dia ireo olona manohitohina ny fitondrana no tena atao savahao ary aingam-piasa mihitsy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana sy ny fisamborana azy ireny. Raha ohatra raisitsika ohatra zany zao raha fahitana amin'ny zavatra malaza be amin'izao zany misy olona zany mipetraka any amin'ny firenena hafa izay mataotsika hoe manompa ny sasany miteny ratsy ny malagasy mihitsy na ny institution malagasy satria raha ny filohan'ny republika no voaopa institution izy fa tsy olo-tsotra tsy mpiasa-panjakana tsotra fotsiny fa institution mihitsy. Dia ireny zany anaovana taratasy makany amin'ny fitsarana mba ahafahany izy ireo tsy voary ijery Facebook mantsy zareo any fa tsy maintsy misy mikitika zany zareo misy manao dénonciation dia anisan'ny manao dénonciation zay zany asanay koa. Olo-tsotra maro maniratsira ny fitondrana amin'izao ankehitriny no tena karohina fatratra amin'izao na eto an-toerany olona io na any ivelany. Mampanontany tena ny mpanara-baovao kosa ny hoe aiza ho aiza ny fanadihadiana momba ireo fitoriana na fitarainana napetraky ny mpanao politika sasany tamin'ireny fifidianana ireny. Fitoriana tsy latsaky ny 10 isa napetraky ireo candidat sasany teny anivon'ny sampandraraha misahana ny ady amin'ny cybercriminalité tamin'ny fifidianana farany teo saingy ivery anjavony tsy misy tohiny hatramin'izao.
tena mahaleo tena araka izany ve ny sampandrara toy izao sa natao anenjika sy sambotra ireo maneho hevitra sy mitsikera ny fitondrana fotsiny ihany. Maro ny olon-tsotra izay milaza ary manamafy fa tsy ekena intsony ny fipodianana ny trangana alabato na ny osika mandritra ny fifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara. Empaka ary tsy te-herika amin'ny zava-misy ny tranga tamin'ireo fifidianana teo aloha ireo olon-tsotra tahaka ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpizaika tany Toliary nandritra ny fitetezam-paritra nataon'ny mpikambana avy amin'ny MCF. Noro fitiavana sy tahirinianina ranariniry. Vonina ny ady hatramin'ny farany hisoroana ny alabato amin'ny endriny rehetra amin'ny fifidianana miseho eto Madagasikara, ny eo anivo ny MCF na ny etsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osika. Ny olom-pirenena ihany koa dia mahatsapa fa zava-dehibe ny fisiny ny mangarahara eo amin'ny fifidianana. Mandehananareo amorombe, modao tsy mila lidisien na manao izao molo hoe besien fa izao fa ino, tsy mila azy daly e, ka ho ia hoe mariny raha tetito. Mariny ndra iza ro hivola ka zay tsy haiko fagnahy le tena niazoko zany ambarako le tena iainako fa sakaraha zao tsy haiko fagnahy le tena iainako ka nareo laha mandeha agny tsy mila raha maro fa magnotony olo avao zay olo hitanareo ndray miarakandro regny loko hoe nitianareo fa koe iano la mivola aminareo lo aha tsy nitianay fe tsy hailay mandany azy manao zay anao kila zay olo hitanareo zay ngavaliny na amorombe zay na Toliarabe zay. Tsara ny manamarika fa anisan'ireo faritra tena nanjakan'ny alabato be indrindra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka teo iny ny faritra atsimon'ny nosy tany Toliary. Manohitra hatramin'ny farany ny mety trangana alabato isy ny eo anivon'ny MCF na amin'ny fifidianana kominaly afaka volana vitsivitsy izany. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia nanjaka ny trangana vakitrano tao anatin'ny commune Ampitatafika tato ato izay. Manoloana izay indrindra mba hitadiavana vahaolana dia nisy ny fivoriana manokana izay notanterahana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana sy ny avy eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Germaine Menjanahary sy Erzora Janarfo. Ny tsy fananana asa sy ny fidangany vidim-piainana ireo no isan'ny olana fototry ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika amin'ny ankapobeny. Fantatra io, nandritra ny fanadiadiana izay natao teny rehetra teny. Ankoatra ny alatra panneau solaire dia manjaka ihany koa ny vakitrano eny amin'ny commune Ampitatafika. Ele tsy fandriam-pahalemana resaka hoe vakitrano zao no tena enjana be. Io dia avy retany io e, zay ny zava-misy. Tena partie est iny. Ohatra hoe Antsinanantananarivo iny, Atrena Lasora, Ambohipohatra zany. Tena mijaly ny rano. Tena fijaliana ny rano. Tsy haiko hoe mba hitan'ny zalao ambony fe hoe manahoana ny rano eny amin'iny partie fa tena mijaly ranga. Le samy feny manodidina anazy zany tena marina. Izay mampilamindamina anazy. Sarotra ny fiainana fa tena be loatra mihitsy fa zany hoe fa manesaka aloha ny ben'ny tanàna sy ny gendarme sy ny police communale dia mba misy ezaka ataon'ny zareo ihany dia mba azo lasaina mba hoe fa nanana kely zany. Tsy mitaza-potsy ny olana io ny ben'ny tanàna fa miezaka mitady vahaolana miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Nisy arak'izany ny fivoriana izay nataon'izy ireo ny omaly alatsinainy fa 20 ny volana Aogositra izay nandrinena manokana momba izany. Vao tamin'ny fakomaly nisy niditra any Tanimora nirahana ny safa an'io le jiro mandeha amin'ny hery masoandro io tratra teo ambody poto mihitsiny 3 rahalahy dia ny fanenjehana niaraka tamin'ny gendarme zay ny tenanay moa no anisany mba nanao patrouille de nuit tamin'io andro io dia naka gendarme dia nahatratra an'izy ireo. Efa marina fa tsy ampy ny élément gendarmerie fa kosany misy an'ilay flotte numéro flotte ny gendarmerie zany zay tena paritaka be mihitsy izy dia iny zany no mameno ny banga ao anatin'ny tsy fampino ny élément ny gendarmerie. Ny fitaovana eto miasa manolotra ny fitaovana ny commune dia manolotra ihany koa ny isambatan'olona zay afaka sahala amin'ny hoe nanenjehana tamin'ny talata teo zao dia ny fitaovana amin'ny tena manokana no nentina nanenjehana an'ireo mpangalatra ireo. Misy ihany koa ny andromaso ary entanina zany le fisian'ilay andromaso ary zay indrindra no tena hoe anaparitahana n'ilay numéro arak'izay tratra eto amin'ny commune Ampitatafika. Ny gendarmerie aloha tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy raha zay nazo lazana azy. Tsy ny commune Ampitatafika irery ihany no anjakany ny tsy fandriam-pahalemana io
fa saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Ny fahaizany mitantan'ny mpitondra nefa no iverinan'ny fandriam-pahalemana tanteraka indray. Tokony ahafantatra ny tena maika sy ny lara-pahamehana ny mpitondra, toy ny famoronana asa ho an'ny rehetra sy ny fiahiana ny orinasa izay efa misy mba ahafahan'ny rehetra miasa fa tsy variana amin'ny adila politika. Resaka sosialy izay hatrany manangy 12 taona ka hatramin'ny 7 taona no hiarany herisetra ao an-tokantrano. Eto Antananarivo no ahitana ny taha ambony indrindra amin'ny izany izay misy eo amin'ny endriny roa dia ny herisetra amin'ny alalan'ny vono sy ny herisetra amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny alalan'ny herisetra aranofo. Jessica Miray nagnano fanadihadiana mahakasika an'izay mitatitra antsika ny andindininy. Roa amin'ny telopolo isanjato ny vehivavy sy ankizivavy 12 hatramin'ny 7 taona eto Madagasikara no hiarany herisetra miatra amin'ny vatana toy ny vono ao an-tokantrano. Ka ny 7 isanjato amin'ireo tranga ireo dia niseho ny 12 volana farany, izany hoe ny taona 2024. 14 isanjato ny vehivavy eo anelanelan'io salataon'io kosa no hiarany fanararaotana aranofo ao an-tokantrano. Ny 13 isanjato no hiaran'ireo trangana herisetra roa ireo. Ny fianakaviana ao an-trano ihany matetika no manatanteraka ny asa ratsy. Ho an'ny herisetra eo anivon'ny fanambadiana kosa indray, ny vehivavy aloha hatretony mbola betsaka hiaran'izay herisetra izay. Misy karazany telo ny herisetra eo anivon'ny fanambadiana. Voalohany, ny herisetra ara-psikolojia, faharoa, ny herisetra miatra amin'ny vatana toy ny vono, ary ny fanararaotana aranofo. Antony maro no mety ahatonga izay herisetra eo anivon'ny fanambadiana izay. Ny 4 isanjato ny tranga dia noho ny tsy firarahin'ny vehivavy ny zanaka ao an-trano. Ny 20 isanjato dia ny fivoahana ao an-trano tsy miera. Ny 13 isanjato dia ny fandavana tsy iray aranofo amin'ny vadiny. Ny 12 isanjato raha mandory sakafo, ary ny 9 isanjato raha mamaly ilay lehilahy. Ny faritra Analamanga no mbola ambony ny taho ho an'ny vehivavy sy ankizivavy hiarany herisetra ao an-tokantrano, izay mahatratra hatramin'ny 15 isanjato. Ny faritra Atsimo Andrefana kosa no ambany ny tara ho an'ny eto Madagasikara 12 isanjato. Ny tokantrano manan-karena na manan-katao kokoa no ahitana trangana herisetra ambony miatra amin'ny vehivavy sy ankizivavy 13 isanjato, raha 15 isanjato ho an'ny tokantrano mahantra. Ny mix na enquête par grappe à indicateur multiple izay nataony avy eo anivon'ny Instat ny taona 2022 no nahafahana namoaka ny antotanisy. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena araka ny efa fantatsika dia notanterahana tany Ifaty Toliara ny fifidianana izay ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Anisany nahazo ny isa maro indrindra tamin'izany Arzaka Raoul Romain Rabekoto. Andrasana araka izany ny ivoahan'ny valiny izay amin'ny fomba ofisialy ny mahafiloha any Rabekoto Raoul Romain Arzaka. Rina Rabe Mananjara no teny antoerana nanao ny angom-baovao eo amin'ny rindran-tsara ny Erzora Jaonarifony. Tsy mora ny fanatanterahana ny fifidianana filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra saingy totosa antsakany sy andavany rehefa lalàna no nampiarina. Andro maro taloha ny fifidianana mantsy dia nisy ny fingapingana isan-karazany toy ny fanelezana tsao fa tsy ho tanteraka izany fifidianana filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra izany. Teo koa ny fanaratsiana isan-karazany. Entitra ny nambara ny solitena ny Federasiona iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra na ny FIFA nandritra ny fifidianana tany Ifaty fa tsy maintsy manaraka ny lalàna ny eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny baolina kitra fa raha tsy izany dia angoronetana ry zareo. Tsy maintsy fitaina ny fifidianana hoy ny filohan'ny komity mpifidianana Ramatoa Atala Beatrice. Raha sy tiantsika hikatona ny varavaran'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, raha sy tiantsika hikatona ny mpity baolina kitra eto Madagasikara dia tsy maintsy tanteraka ny fifidianana androany. Ao anatin'ny 5 andro iomanana amin'ny hamoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ankehitriny ny comité de normalisation Federasiona Malagasy ny baolina kitra, Andriamatoa Raoul Romain Arzaka Rabekoto no lany ary tsy hivina fa mpitsara izy mpampianatra amin'ny université fa ny tena nahalalany maro azy dia izy no tale général ny CNAPS nandritra ny tantanan'ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena
ary ny traikefa izay azony tamin'izany andraikitra lehibe izany dia manampy betsaka azy amin'izao mafilohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra azy izao. Anisan'ny programma nasany ny anaovana ny fitoanan-doam-pirenena amin'ny baolina kitra na ny conférence nationale anangonana ny hevitra rehetra ampandrosoana ny baolina kitra eto amintsika. Izy no ramatokely Sara Solemale izay mitazona ny dossier Madagasikara eo anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA afahana mampisy fiarah-miasa misimisy kokoa eo amin'ny federasiona malagasy amin'ny baolina kitra sy ny any Zurich Suisse misy ny foiben'ny FIFA. Nilaza ny filoha vaovao ny federasiona malagasy ny baolina kitra fa misokatra amin'ny rehetra izy amin'izay fampandrosoana ny baolina kitra malagasy zay saingy tsy afaka manao ininona kosa ho an'ny sasany izay efa nanava tena. Vaovao momba ny tontolo iainana dia miseho ary sesilany ny trangana doron-tanety izay noho ny antony tsy fantatra na any ivelany io na ny teto Madagasikara araka ny vaovao efa natao tamintsika tamin'ny omaly. Mbola mihitatra ny fahamaizan'ny ala ary tsy voafehy raha ny ao amin'ny ala ny Amazonia manokana. Noro fitiavana sy tahiry ny aina ranary ny rina no mitatitra an'izay. Miantoka ny fiveloman'ny planeta tany ny fisiany alan'ny Amazonia any Brésil amin'ny mahavokavoka izao tontolo izao azy. Taoriany doron-tanety nitranga tany antoerana herinandro vitsivitsy lasa izay. Niezaka namony afo ny mpamonjy sy ny tompona andraikitra. Saingy mbola tsy voafehy izany ary toa vao maika aza nihitatra ny afo. Raha ny tombana farany mahery ny iray faingo tapitrisa kilometatra toradro, ny velaran-tany may amin'ny fitambarany 5.5 tapitrisa kilometatra toradro. 7.6 hektara ny ala may any Bolivia sy Santa Cruz ary ny ala ny Amazonia nampifandray any Brésil mandidina ny 520,000. Nanomboka ny janoary 2012 mandidina ny 7 alina ny toerana nahitana doroala tany Amazonia. Raha tsy aivana, vokatry ny doron-tanety ataony mponina indrindra ireo tantsaha ao an-toerana. Anaovan'izy ireo fambolena soja, atao sakafom-biby aondrana ao amin'ny tsena amin'ny vondrona Europeanina ny ala. Efa nisy ny fivoriana tany Frantsa ny arandra firenendehibe ao anatin'ny vondrona G7 ny jerena ny vahaolana. Nanao tsindry ireo mpivory mba andraisa ny filoha breziliana fepetra aingana ifehezana ny afo. Taorian'izay, miaramila mahery ny efatrala no ahetsika amin'ny famonoana ny afo. Angidibe misaina ihany koa no fantatra fa ampiasaina araka ny vaovao farany avy any an-toerana. Tsy any Brezila ihany amin'izao no fantatra fa misy doron-tanety mahery vaika fa ao amin'ny ala midadasika ao atsimo atsinanan'ny Afrika izay mbola tsy dia misy mahalala tsara nefa mampafantatra fa anisan'ny harenan'ny Afrika ny fisian'io ala io. Aiza ho aiza ary ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra voakasika manoloana ny trangana doron-tanety toy izao. Iny ihany koa ny mamarana ny vaovaontsika tamin'ity matinali ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.